Tamin'ny alalan'ny fitaovavahana lehibe narahana fanolorana marim-pankasitrahana no nanamariana ny fandraisan-tanana ny mpitandrina Razafimamonjy Dina mianakavy omaly tetsy amin'ny Fjkm Katedraly Analakely. Aratsika vetrany akon'izay. Tamin'ny fomba manetriketrika no nandraisan-tanana ny mpitandrina Razafimamonjy Dina mianakavy omaly tetsy amin'ny Fjkm Katedraly Analakely. Notolorana marim-pankasitrahana ihany koa ity mpitandrina ity izay nahazo ny fahatokisan'ny fiangonana tao anatin'izay herintaona nahatongavany teo anivon'ny Fjkm Katedraly Analakely zay. Voromaro ireo mpinomaly nandritra ny fotoam-pivavahana lehibe fanokanana ny fandraisan-tanana ny mpitandrina Razafimamonjy Dina mianakavy. Araka ny tomba nisy nomenanay dia nahatratratra amin'ny 300 teo eo nisan'ireo mpino nandritra ity fotoana lehibe ity raha ny fanazavana natolotry ny komity fandraisan-tanana ny mpitandrina. Fotoam-pivavahana izay nikarakarain'ny synody apartany arivo avaradrano izay nanolotra ity mpitandrina ity ho ao amin'ny Fjkm Katedraly Analakely ary nitarihan'ny mpitandrina rakoto nirina so Hubert. Aza matahotra hatramin'izao hakehitriny izao dia olona kosa no ho azonao. Dinimasina nitsongaina avy eo amin'ny bokin'ny Lioka toko 5 andihan'ny 10b. Io ny teny fanevan'ny safidiana nandritra ny fotoana.